eny ary tomba sondray eto amin'ny fandarana step by step ho anareo any tokantrano any manasa anareo anaraka hatramin'ny farany. Tomba amin'ny fotoanan'ny kilalao indray tsika anohy amin'ilay kilalao izay natao tamin'ny omaly iny dia kokoa daholo aloha anareo any tokantrano. Anomboka ara ny kilalao araka ny efa nazavaina tamin'ny kilalao omaly moa dia manana 30 sekondra zany ireo mpifaninana ireo mieritreritra an'ilay mot hosoratana amin'ilay tableau projecteur antsika eo zany satria misy an'ity tsipitsipika bangabanga ty izay fenona soratra dia mijery an'io zany ny mpilalao antsika dia rehefa vizy mieritreritra ao anatin'ny 30 sekondra dia izay matsangatanana voalohany no mamaly ny fanontaniana voalohany. Marihana fa raha ohatra ka tsy mahavaly fanontaniana ilay nanangatanana voalohany dia mamerina afaka miteny ilay ekipa manaraka dia indroa ihany zareo no afaka manangatanana. Fa raha ohatra kosa tsisy nanangatanana tapitra ny 30 sekondra dia omena indisy avy hatrany izy ireo. Raha vao omena indisy nefa izy dia miena avy hatrany ny sekondra ahafahana mieritreritra, izany hoe lasa 20 sekondra zany amin'ny indisy voalohany ary lasa 10 sekondra amin'ny indisy faharoa. Dia tapitra izay ka tsisy mbola mahavaly dia omena avy hatrany ny valiny dia aotra no aotra zany ny lalao avy eo. Tsindriko tsara fa ny zavatra ho fenona eo zany ny mot apetraka amin'io toerana banga io zany dia mahakasika ny ohatra hoe anarana zavatra fitaovana atao amin'ny asana coiffeur na resaka hoe teny fampiasa izay ataonao zany efa rehefa fampiasana coiffeur ary efa ny anarana tato amin'ny suprématie imperfect. Zay zany no fenonareo ao anatin'io banga io. Mazava ve? Dia atomboka ny lalao dia ankinina amin'ny jury anankiroa indray ny fanaraha-mason'ny lalao sy ny rehetrarehetra zany dia atombokontsika avy hatrany asa teknisiana. Tapitra ny 30 sekondra hozerentsika avy hatrany ara hoe iza no nanangatanana voalohany. Zareo fotsifotsy moa zany na tsangatanana voalohany teo dia afaka mandroso entinareo amarinana le zavatra ho teneninareo. Afaka tenenao avy hatrany an'le valin'le izy. Orienter le client. Ho amarintsika avy hatrany mazahoterana lasa aloha jerentsika. Diso moa zany ny fanontaniana amin'ilay zareo fotsifotsy afaka mandroso ianareo Madagasikara raha manana valiny izay zavatra. Terminer le service. Terminer le service. Andeha ho jerentsika amin'ny technicien mbola tsy namarina ny Madagasikara nanangatanana kosa ny atao amin'ny ekipan'ny fotsifotsy. Exécuter le service. Exécuter le service. Andeha ho jerentsika. Exécuter le service. C'est moa zany no valiny lalao antsika iny. Noho izany un point ny azony ao amin'ny ekipan'ny fotsifotsy manana isa efatra zany izy ireo miampy isa omaly izay nananan'izy ireo. Eto zany dia naretsin'indray ny ekipan'ny fotsifotsy manana isa efatra izy ireo satria isa telo no nananan'izy ireo omaly. Noho izany ny ampiray nisany dia manana isa efatra izy ireo ary ny atsy amin'ny Madagasikara kosa manana isa ray.
dia mbola fil lalao ary mbola manana chance ahafahana mibata ny amboara ry zareo Madagasikara dia mbola manana chance zany ry zareo hibatana ny amboara raha ampisaivina hoe isarainana na zareo amin'izao fotoana izao dia mbola manana chance andresena ny zareo fotsifotsy dia ndorary arositsika avy hatrany ny kilalao manaraka raitra ny 30 secondes. Eto kia, eto c'est 5, c'est 6. Tim, c'est ça, ça m'a dit, c'est 5, c'est 6. Tapitra ny 30 secondes. Mbola tsisy nahita? Tsisy nahita dia asitsika indisy. Dia asitsika indisy avy hatrany moa zany satria samy mbola tsisy nanangatanana ny rotota dia ndao ary technicien alefasina indisy. Raikitra indray arany 20 secondes. Mbola tsy tapitra ny 20 secondes miandry telo dia indro. Tapitra ny 20 secondes iza ny nangatanana. Mbola tsisy ny nangatanana ihany dia ametsika indisy manaraka indray fa mitindray mitoraka indray 10 secondes ihany zany hoe 10 secondes ihany ny nanandreto mpifaninana ireto mamantatra ny io valy question titre raikitra ny 10 secondes. C. Tapitra ny 10 secondes misy nangatanana ve? Tsy maro ngamba c'est cheveux. Tsy tena sura moa zany amin'ny valiteny Madame Michel dia nijanona indray izy noho izany tsisy nahavaly zany ny fanontaniana ka andeha hoady avoakatsika hoe inona no valiny maly. Cache-bouche moa zany no valiny lalao antsika izay tena ilaina reto mpianatra tokoa rehefa manao an'izay hoe asa fanaovana volo zay indrindra moa zany fa amin'ny resaka hoe permanente. Dia toy izantsika indray raha lalao satria mbola tsisy ny mpandesy hatreto dia mentsika indray arany 30 secondes. Eny ary nanangatanana miatsy amin'ny ekipan'ny Madagasikara izay tena mikaloka ny fandresena tanteraka dia andeha arantsika n'izy ireo ny fitenenana hoe inona no valiny ho tenenin'izy ireo. Indroso. Miroir. Miroir. Andeha ho amarintsika eo amin'ny technicien raha hoe raha manana zavatra tenena zareo atao fotsifotsy dia afaka mandroso avy hatrany ny solo-tenanareo. Mandroso mesh. Mesh. Andeha ho jerentsika hoe mbola tsy maro. Mbola diso raha mbola manana tenena dia afaka mandroso nareo Madagasikara. Maladie. Maladie. Andeha ho amarintsika raha hoe
Sammy, ahoana tsisy tenenareo fotsifotsy dia mbola tsisy namarina moa zany zareo Madagasikara tsy fotsifotsy dia omentsika 20 seconde indray mahatanana ny valin'ity kizitsika manaraka ity dia ndao aromena zareo le 20. Deu uma Bola disi akuno nambara zareo Madagasikara dia angatahana ny indisy avy any amin'ny teknisiana dia omena 10 seconde izy zareo. Hours. Right and full second. Awar tapsa seconda zareo Madagasikara no nangatahana voalohany. Mus. Azony tao amin'ny ekipan'ny Madagasikara moa zany ny 1 point tamin'ny lalao teo iny satria tena marina izy ireo Mousse no valiny lalao natao teo noho izany manana 2 points ny ekipan'ny Madagasikara ary 4 points kosa ny ekipan'ny fotsifotsy. Metsika tehaka be aloha zareo Madagasikara. Dia mbola mitohy ihany lalao alefatsika andeha ny kizy manaraka raikitra ny 30 secondes. Miaro tronte. Anjakanana tao amin'ny ekipan'ny Madagasikara mpanjosotsika indray izy ireo anonona ny valiny izay hitan'izy ireo. Distribution. Dia hojerentsika 10 moa zany dia zareo tamin'ny fotsifotsy koa moa zany nanangatanana dia afaka mandrosinareo dia miteny ny valiny. Pulvérisateur. Hojerentsika hitantsika eto moa zany fa dia namarina indray tao amin'ny ekipan'ny fotsifotsy noho izany na 5 points izy ireo omentsika tehaka ary 2 points kosa tao amin'ny ekipan'ny Madagasikara. Dia mazava ho azy moa zany fa zareo fotsifotsy no nanombaka ny amboara tamin'ny pianity dia metsika tehaka be zareo. Dia amin'ny kilalao dia misy moa zany ny amboara dia asaina indray Madame Stéphanie izy moa zany tena hoe mpameloka dia asaitsika indray izy aka izay loka izay anavadibadika any fa melohan'izay aloha miroso eto aloha eto kosa aloha ny ambana resy dia mikipy indray masonareo dia mitsotra ny tananareo.
anareo zay mbola tsy nahazomoka koa moa zany satria amin'ny hoe fifankatiavantsika ato amin'ny ST ho anareo mpianatra dia omena loka kely zany anareo tsy hoe kely tsy azana kely mijerena fa ny fomanolotra sokatra masonareo jerany tananareo Senjera milalao-tsika tamin'ity androany ity dia nafinatra satria dia tena miady dia miady tokoa ny lalao na ny omaly na ny androany dia tena nafinatra be mihitsy ny lalao dia eto koa moa zany ny ankizy dia samy fafada satria samy nahazo loka ihany koa na ny nahazo ny voalohany na ny nahazo ny faharoa. Bravo! Beka eo dia presque hitany tokoa zany le izy fa zalofa aloha mba misy tsitany le tamin'ny matsy le androany mba nisy ray tsitany fa tena hita hoe tena professionnel amin'izay zareo ary tena mianatra lesona be zay dia manarosa kely sy io zany. Dia izay indray ny namarana ny kilalao tamin'ity androany ity fa andelotsika itoy ho any amin'ny fandarana manaraka indray raha dia tsy manao baibay izay fa mbola eo hitanareo ihany izay somary matoritory maraina ny ety amin'ny suprématie imperfecte raha tamin'ity androany ity satria tsy misy zavatra hoenjehana moa izany ka hoe mahamaika mbola miato aloha ny fanaovana formation amin'izao fotoana izao ny antony dia efa nampahafantarina antsika omaly fa marary ny anankiray amin'izy ireo dia mbola karakaraina tsara aloha izy ho salama soma tsara dia rehefa tapitra ny repos-any dia mitohy indray ao anatin'ny formation manjary mampalahelo mantsy izy raha ohatra ka hoe mitohy ny formation dia nefa avy eo andalo ny examen izy tsy naharaka ny lesona manaraka izay tokony ho ataony dia mba hisiny ny fitoviana dia tsy maintsy nahato aloha izay formation izay. Ny suprématie imperfecte moa dia mikarakara an'ireto mpianatra ireto tokoa eny fa namarary aza izy dia ny suprématie imperfecte no manao ny izay fikarakarana rehetrarehetra izay. Bonjour daholo. Bonjour daholo. Manadio trano moa zany no ataon'ny mpianatra amin'izao fotoana izao ny sasany mbola matory amin'ny valora sasany mbola misy ny matory fa eo kosa nefa mikarakara manao ny fandaminana ny efitrano tsirairay avy.
na dia eo azany hoe tsy misy ny formation eto amin'ny supremacie and perfecta tao anatin'izay roa andro izay, izany hoe omaly sy ny androany dia tsy atory foana kosa no ataony ireto mpianatra ireto fa nandray fanapahan-kevitra izy ireo mba anao raharaha, anao fanadiovana faobe zany anisan'izany ny fanasana ny serviette zay tena ampiasaina indrindra ao amin'ny asana coiffeur izany. Ilaina dia ilaina satria ahafahana mamafa ny volon'olona mando ity serviette ity dia tsy maintsy ataony fanadiovana ary tsara dia tsara tokoa no mahita hoe mba zavatra madio tsara no andraisana cliente. Firaisan-tsaina no tena ilaina moa ao anatin'izao zavatra atao izao tsy hisy hipetrapetraka na dia anankiray aza fa raha misy ny manasa lamba dia ao kosa mba misy makarano. Ho an'ny sasany kosa dia manadio ny borosy izay ampiasaina amin'ny fisotomana volo tahaka ny nambinina izay hitantsika eto. Ilaina tanteraka mihitsy ny fanaovana izao fanadiovana faobe izao satria rehefa tonga ny fotoana izay anaovana ny formation na andraisana cliente dia efa mba vonona madio tsara ny tanàna rehetra miaraka amin'ny fitaovana rehetrarehetra. Raha isaina mifanampy tsisy mipetrapetraka na lehibe na kely na antitra na tanora dia samy manao ny asa daholo, tsy tsirairay avy. Ao ny makan-drano, ao ny manany serviette izay avy kobanina zany dia mba samy mandray andraikitra na dia hoe mandray anjara kely eo ianao dia izay ny zava-dehibe. Ny supremacie and perfecta moa dia tsy hoe amin'ny fampianarana taovolo izay ihany izy no mampianatra fa hatramin'ny fomba fiaina, ny fomba famindra ho any amin'ny lalaka-le moa izany ilay tiako tenenina dia mampianarina mihitsy izany ary tsy mitsahatra manoro sy mampianatra an'ireo mpianatra ny mpampianatra eto amin'ny supremacie and perfecta ny amin'ny zavatra tokony ho atao ka rehefa mba mivoaka ato amin'ny supremacie and perfecta izy ireo dia zavatra tsara no azony tato ny raisiny ary hoentiny mandeha makany amin'izy lalaka lehany ihany na any amin'ny asa any amin'ny manaraka any raha ohatra ka sendrany hoe mihitsana izy ao anatin'ity formation ity. Dia mampianatra ny fankatiavana, mampianatra ny firaisan-tsaina, mampianatra ny fahazotona mba tsy ho kamokamo na alaindaina satria ny asa efa sarotra mitady asa amin'izao fotoana izao ka ny mpampiasa dia mila zavatra tsara kalitao ihany koa ary mila toerana madio. Eo ny manasa ny trano, eo ny manadio ny trano izany satria tsy ny lamba ihany araka ny teniko teo no sasana fa ny tena fanadiovana faobe mihitsy izy dia misaratsara ka satria misy 12 mianadahy izy ireo dia ny sasany kosa manadio fitaratra dia samy mandray andraikitra daholo ny tsirairay avy dia mahafinaritra be ny salle ato amin'ny supremacie and perfecta rehefa avy eo madio ny fitaovana, madio ny trano dia mahafinaritra be. Efa atoandro koa moa ny andro vita raha teo ny raharaha izay nataony reto mpianatra eto amin'ny supremacie and perfecta ireto rehefa avy nanao ny fanadiovana faobe zany. Ao anatin'izay dia miomakomana mba handehandeha indray zany aloha amin'ity androany ity dia samy efa miomakomana ny tsirairay avy ary sady misakafo atoandro miandry ny départ ialany eto amin'ny SP hitsangatsangana kely zany mba mivoaka kely mba manokatsokatra saina kely ihany koa fa tsy hoe mihety be foana ny mpianatry ny SP fa satria repos androany dia mba manararoatra indray ao anatin'ny fitsangatsanganana. Dia izay indray ary namarana ny step by step tamin'ity androany ity dia manome fotoana anareo amin'ny rapitso indray.